Bijouterie Pantsou, Manulcha Noni, le JT. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. Tiara, Nizine Voicaz, Manulcha Noni, le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatompo kotomaso indray tanatin'ny fotoanany fampalam-baovao amin'izao takariva ny alakamisy 7 ny volana janoary izao reto ny lohatentsika. Fantatra ny ariva teo avokoa ny anaran'ireo minisitra roa amby roapolo andrafitra ny gouvernemanta vaovao ho tereny premier ministre Ntsay Christian. Mirasin'ny filohan'ny repoblika ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ireo mpanolotsaina teknika sy iraka manokana ary mpanolotsaina manokany floa teo aloha. Nanao tatitra ny asa vitany indrindra mahakasika ny fanatanterahana ny fifidianana farany teo ny teo anivo ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni tamin'ity androany ity. Raha sy efitra ny fianarana misy roa kosa no kilan'ny afo malialina tena amin'ny CEG Ambohidrapeto. Nireo maresaka raisam-pirenena ny tontena tamin'ny alalan'ny fanambarana ampahibe-maso nataony androany Juan Guaido fa izy no filoha mpisolo-toerana ao Venezuela amin'izao fotoana izao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary asaina mpanajana koa ianao anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika zanam-pandarana Waiza misy ihany koa ny Oianao sy ny Insolite tahaka ny mahazatra fa zao aloha ndao izy ravetrany ny actu sy ny la une. Ary fantatra ny ariva teo ary ny anaran'ireo ministra roa amby roapolo izay andrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihin'ny premier ministre Ntsay Christian misy tamin'ireo mpikambana no efa nandray anjara tamin'ny gouvernemanta marimaritra iraisana. Teo ihany koa nefa ireo efa hita teo amin'ny tontolon'ny politika misy ihany koa nefa ireo fantana andraikitra ambony teto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny ifangaroana teknisiana sy mpanao politika ny gouvernemanta vaovao walatsika ato anatin'ity fanadiadiana ity ary ny famotinana izay fanendrena ny mpikambany gouvernemanta teny iavilo izay tsy ahivina hatrany fa misy roa amby roapolo ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta vaovao izay hotarian'ny premier ministre Ntsay Christian. Ankoatry ny premier ministre Ntsay Christian dia ministra roa amby roapolo no andrafitra ny gouvernemanta voalohany amin'izao fitantanany filoha faharoan'ny repoblika faefatra izao. Androany tamin'ny enora ariva nanatanterana ny fampahafantarana ireo mpikambana vaovao ireo. Voatendry ho ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard. Isanany ministeran'ny raharambahiny kosa Andriatsitohaina Naina. Ministra Pitahiry ny fitomboka sepanjakany ny ministry ny fitsarana Randrena Solo Jacques. Ministry ny toekarena sy ny volo Andriatsitohaina Richard Anguille Mandato. Ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Andriamato Tina Rovelo Razafamarivo. Ministry ny filaminam-bahoaka Contrôleur général de police Afanamezanso Roger. Ministry ny fanajariana tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Andriamato Azo Andrinanavely. Ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika ary ny fampifanana malagasy Ramatoa Marie-Thérèse Volamena. Ministre ny fahasalamana-bahoaka Professeur Julio Rakotonirina. Ministre ny fambolena
ny fiombina sy ny joro. Andriamatoa fanomezan-tsoa Lucien Kanavely. Misy ny orivo ny vana sy ny akoran'afo. Andriamatoa Vonjy Andriamanga. Ministry ny Arenakibonitany sy ny loharan-karena stratégique Andriamatoa Fidinarivo Ravokatra. Ministry ny fitaterana, ny fizahan-tany sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Joël Randia Mandrampo. Ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Zigel Ranampy. Ministry ny fampianarana ambony, ny fikarohana ara-tsiansa Professeur Madeleine Félicité Rézo Fienina. Ministry ny industria, ny varotra sy ny asa tanana Ramatoa Landsoa Rakoto Malala. Ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra Andriamatoa Alexandre Georget. Ministra ny positra sy ny fifandraisan-davitra sy ny fampiboroboana ny Aitao Arakajy Merindra Andriamatoa Christian Ramarla. Ministry ny ponina sy ny fahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy Ramatoa Lucien Irma Nahary Mamy. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinka Roberto Michael Raharoarilala. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatina Andriatongarivo Rakoto Ndrazafy. Sekretera mpanjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena miadidy ny gendarmerie pirenena général de division Ralmanana Richard. Isan'ny nampiavaka ity gouvernement vaovao ny Premier ministre Antsay Christian ity ny fienanisan'ireo ministera raha oharina tamin'ireo gouvernement hatramin'izay nisy tamin'izy ireo no natambatra. Isan'izany ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay nisaraka teo aloha, ny ministera ny fanabeazana fototra sy ny fampiofanana teknika izay samy nanana ny ministerany ihany koa. Eo ihany koa ohatra ny nampitambarana ny ministeran'ny serasera hiaraka amin'ny ministeran'ny kolotsaina. Ministra roa tamin'ny gouvernement iraisana teo aloha no voatazona andrafitra izao gouvernement vaovao izao. Ahitana ny Lucien Irma Nahary, ministry ny ponina sy ny fiarovana ara-tsosialy sy Tinarvelo Razafy Mahefa izay tsy niova tamin'ny ministeran'ny nosahany ihany koa dia ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Amin'ny ankapobeny dia Andriambavilanitra 5 no manampy isa ireo ministra 7 amin'ny gouvernement Antsay Christian. Fa ndray ny asany avy hatrany ireo mpikambana eo anivo amin'ny gouvernementa. Taorany fanendrena io ariva io dia nitarika avy hatrany ny filan-kevitry ny ministra voalohany izy ireo izany hoe notarian'ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina nasongady ny filoham-pirenena tao anatin'ny fandraisam-pitenena ny andraikitra mavesatra izay hiandry azy ireo amin'ny fampandrosoana sy fanatratrarana ireo velorano ny fanaovana tamin'ny vahoaka nitatitra ny andinindiny mikasika izay Rindra Tahiry Tsidota Rajarinjato. Voafaritra ny fotoana hitsapana ny asanvainga nataon'ireo ministera tsirairay ho tatan'ireo mpikambana vaovao ny gouvernement vao notendrena. Afaka enim-bolana raha ny fanazavan'ny filohan'ny repoblika dia hiatrika tombana avy hatrany ny ministera tsirairay avy. Aritra heritaona aloha ny fifanarahan'izy ireo amin'ny vahoaka raha ny fanazavana. Izany no natao dia mba anafainganana kokoa ny asa fampandrosoana maika miandry ny firenena ao anatin'ny fanatanterahana ireo velorano. Antony nampiananisy ireo ministera ny fitsitsina ahafahana manokana teti-bola misimisy kokoa entina hiasa avy hatrany. Lehibe ny andraikitra miandry ireo olom-boatendry ka manana didy anaprofizany amin'ny vahoaka izy ireo.
Antota taratasy telonjato mahery ny fantatra no voarain'ny Filoandry Rajoelina ny aloha izay fananganana gouvernementa izao. Tsy maintsy nofantenana nefa ireo izay heverina fa sahaza amin'ny andraikitra tokony hisy azy. Manazava io ihany koa ny fahitana olom-baovao na olona efa nitana andraikitra hafa teto amin'ny firenena mialohan'izao fanendrena izao. Avy hatrany dia niatrika ny filan-kevitry ny minisitra voalohany ireo mpikambana vaovao eo ambany fitarihan'ny filohan'ny Repoblika io arivo io. Gouvernementa izay tafatsangana andro vitsy-monja taoriany ny fandraisan'ny filoha vaovao ny fahefana sy ny fanendrena ny Praiministra. Fa nareo mikasika ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernementa Ntsay Christian ireo mpanao politika sy solitena ny fikambanana ary mpiaro ny zony mpanjifa androany. Isan'ny hoaraintsika avy hatrany ary ny faneho-kevitra izay nataon'ny sekretera jeneraly nasionaly ny antoko ery-vaovaon'ny Madagasikara Andriamatoa Rachid Mohamed ary hoarantsika aorian'izany koa ny faneho-kevitra nataon'ny Girivo Randrenarso. Miarahaba ny gouvernementa vaovao ary miarahaba ny filoham-pirenena sy Andriamatoa Praiministra izay natafatsangana ny gouvernementa vaovao io. Ary ny faharoa teny dia mirary soza ary mirary ny fahombiazana ho an'ny gouvernementa vaovao mba hitondra ny fampandrosoana eto amintsika. Tika amin'ny fomba nandrafetana gouvernementa io sarotra atao anjareo miezaka manendrika eo am-polo ambopolo mitady hoe tsy maintsy mitovy ny san'ny lasina valy ary azana mba hisy ny faritra fisaray azy Madagasikara. Fanomezana fahafapo amin'izay lafa miteny resaky zay dia manakana matetika ny tena fahitana hoe iza maro ny olona tena afaka hitondra sy tatana nilay departementa rehefa avy eo. Satria na misy ary olona afaka mitatana sy hitondra ny departementa io dia mety efa posivana ary anatin'ilay hoe razaky telo lafiny andaky telo tsy maintsy narahana. Da ny mampisehoana fa sarotraty manangana gouvernementa indrindra rehefa betsaka koa ny olona tsy maintsy omena fahafaham-po satria mandiry ianao zany tananampy. Ia gouvernementa natao anazy io ary rahansika zany manana fretotao izy ahafahany manao izay fa ny andrasana amin'izao kosa dia hoe alefasa amin'izay ary ny fanamboarana ny lafim-pifidianana manaraka sy ahafahan'ny olona mifidy izy eo mba hataoka. Ankoatra ireo mpanao politika isan'ireo naneho hevitra ihany koa mikasika izay fitsanganan'ny gouvernementa vaovao izay ireo sindika sy mpiaro ny zony mpanjifa anisan'izany ny sekretera jeneraly lefitra ny Fisenare Andriamatoa Mananaondro Jean Raphael sy Rabetsara Leta izay mpiaro ny zony mpanjifa hoarantsika miaraka tahaka izany koa ny faneho-kevitra izy ireo. Ao moa ireo izay reconduit verina teo raha ny fahitana io dia anankiroa. Ao nireo hoe vaovao. Raha le fitanisana azy zany verina eo zany misy ny teknisianina dia misy ihany koa ireo politicien. Dia ny andrandray vahoaka fotsiny angambany dia hoe mahakasika an'ilay vina izay napetraky ny filoha teo. Zany hoe zany manantena zany ny tsirairay azy fa ireo ministeriana dia anatanteraka ny vina izay napetraka amin'ny filoha. Faharoa andamina ny fiarahamonina to Madagasikara satria fiarahamonina azo lazaina filamina na ny tontolo ambanivohitra zany na ny eto ambanivohitra na ny arakasa. Dia za manokana moa amin'ny maha-spesialista anahy mitodika amin'iny misy tsindrasa manantena zany izahay fisokafana. Ny fahitan'ny mpiaro zony mpanjifa na mpiaro zony mpanjifana dia gouvernementana teknisianina zany no akamarony raha ny mpononina teo. Ny zavatra nirasany amin'ireo zany dia tena hoe inona ny zavatra tena iova ngezabe ny département ministériel zay tantanan'izy ireo sy ny département zay natambara satria ilaina ny fitsindriana fa ny zavatra taro mijerena koa ve ao anatin'ny zavabe dia hoe misy équilibre régional ve ompitsamana amin'ny gouvernement satria misy manampaizana be amin'ireny région hoe misy région zao tsy présenté eo mihitsy sy représenté eo mihitsy ao anatin'izay zavatra zay dia mety ho fampiny napetraka amin'olona zay hoe tsy manana manampaizana mihitsy ve mivoaka tena amin'ireny région reny dia fotsiny zavatra réaction mahomby firenena anahy.
ia hoarantsika farany fanehoan-kevitra izay nataon'ny mpandalina politika ny generaly Désiré Ramakavelo. Raha za manokana aloha dia ohatra hoe ministre technicien ary technicien ambony manam-pahaizana manana kaikefa ireo olona ireo tsy izoviana loatra ny ankamaroany dikan'izany manatena zany ny firenena fa isy ny fandrosoana misy ny fandream-pahalemana misy ny enany risoriso iainany rarany sy mihitsy ny malagasy Tsaivina fa miisa 12 ny ministre izay voatendry tao anatin'ny gouvernemanta Rantsay Christian ao anatin'ny fitondran'ny Flou Andry Rajoelina marihana fa miisa 5 ireo vehivavy amin'izany ary 17 kosa ny lehilahy. Anony fotoana isika amin'ny vaovao manaraka. Noraisiny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny didim-panjakana alarana fa 7 tsipika 4 manafoana ny fanendrena ireo mpanolotsaina teknika ny filoham-pirenena teo aloha izay tsaivina fa miisa 13. Noraisiny filohan'ny Repoblika ihany koa ankoatra izay ny didim-panjakana alarana fa 7 tsipika 4 manafoana ny fanendrena ireo iraka manoka ny filoham-pirenena teo aloha miisa valo ary farany dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika ny didim-panjakana laharana fa 7 tsipika 4 manafoana ireo fanendrena rehetra ireo mpanolotsaina manoka ny filohan'ny pirenena teo aloha miisa 12. Fahitanana eny avy lohatrany isika eo amin'ny lafiny finoana katolika. Nandray ny nonce apostolique ny Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri sy ny Monseigneur Audon Razanakola ary ny Monseigneur Samuelina Rahagy Lamboniaina ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina Omaleriva teny amin'ny lapam-panjakana Iavlo votoatin'ny fiaonana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana katolika eto amintsika ireo ny fanomanana ny fahatongavan'ny Papa François amin'ity taona ity. Tsy mbola fantatra kosa moa hatreto ny daty iaven'ny Papa Iray Masina eto Madagasikara izay mitondra ny andinindeny mikasika izay Rindra Tahery sy Yanja Rakotonorainy. Namafisiny Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri soltenan'ny Vatican eto amintsika ny fanirian'ny Papa François eo navandana amin'ireo kristianina eto Madagasikara amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Tsy mbola avoaka ny daty voatondro atongavana eto amintsika saingy efa miomana hiatrika izay fotoan-dehibe izay indrindra ho an'ireo mpino katolika sahady ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Fiaonan'izay natrehiny arsevekan'Antananarivo Monseigneur Audon Razanakola sy ny Monseigneur Samuelin Fabien Rahary Lamboniaina evekan'ny Morondava ihany koa omaly teny Iavlo. Natao indrindra izany anamafisana ihany koa ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Vatican. Raha ny fantatra taorian'ny dinika dia andefa fanasana manokana ho an'ny Pape François ny fitondram-panjakana malagasy mba ahafahana manatanteraka izay fididiany any Madagasikara izay. Taorian'ny fandraisan'ny Monseigneur Désiré Tsarahazana ny mahakardinaly azy ny volana Jolay 2020 sy 2020 no efa nilazana fa andray ny Papa Iray Masina ny mpino katolika amin'ity taona ity. Ny Pape François araka izany no lehibe ny fiketrana masina faharoa ho tonga hitsidika aty amintsika taorian'ny Pape Jean Paul II tamin'ny taona 1920 sy 1990 izany hoe 30 taona lasa izay. Fa araka ny fotoana efa ny fanoezany dia nanao tatitra ny asa nataony tamin'ny taon-dasiny indrindra fa ny mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny voamiera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana toy izao ny ambangivanginy izay arahany amin'ny Andralalaina Andriamasy sy Kasa mbola manana. Nizotra tsara sy nanaraka ny tetiandro sy ny vinavina ary tao anatin'ny ara-dalana tsara ny fikarakarana sy fanatotana fifidianana filoham-pirenena indromentona teo. Raha araka ny fanazavany voamiera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana androany. Pitipitsony kely izay tsy nisy fiatraika ny tany avoka-pifidianana no mba nisy nanerina nosy. Misokatra taoriana amin'ny samby fitora ny 5 isanjato ny biro-pifidianana rehetrarehetra. Dia anankiteny ihany koa ny biro-pifidianana hita fa tsy misokatra mihitsy indrindra ny andron'ny fitony volana Novambra.
misy tany Diamavonia, misy tany Ambovobe Androia, ary misy anankiray tany amin'ny district amin'ny Androbe. Misy ny lisiny tsy fahampiana imprimé ohatra na ihany koa ny fahaverezana ireny imprimé ireny tamina bureau fifidianana vitsivitsy. Misy ihany koa mpikara ao anatin'ny bureau fifidianana izay nanao fahadisoana. Misy ohatra amina bureau fifidianana vitsivitsy dia nieritreritra ny lehiben'ny bureau fifidianana zany hoe président bureau électoral fa na tsy voasarika ao anatin'ilay olona tokony hanao sonia ao ambamosony bulletin izy dia tsy maintsy manao sonia ao an-damosony bulletin. Lasa raha tokony roa le sonia-tatsika eo lasa teny misy bureau fifidianana 9 mahitana izay tranga izay. Na izany aza dia ovara tokoa avokoa ireny olana madinidinika ireny ary tsy misy fiatraikany tamin'ny fikarakarana ny fifidianana sy indrindra ny sincérité amin'ny safidin'ilay mpifidy. Na izany aza dia naika ny CENI fa tokony hiroso amin'ny fifidianana biometrika isika mba hialana amin'ny olana nateraky ny lisy-pifidianana sy kara-pifidianana. Nangataka ny mba aleo tena tanteraka ihany koa ny CENI mba tsy hitsarana mpono politika na olon-tsotra azy ireo intsony. Senikely anatin'ny dokam-barotra isika hiverinety ireo avy eo. Mitoy ny logité ary hiverina eny tsy mialondrafy indray isika satria tsy afaka miaina ankalalana noho ny fahaterenina sy ny fiarahamonina amin'ireo olona izay tsy mifankazatra ireo mpiarahamonina mipetraka teny amin'ireo toerana ahina itera-doza amin'ny fianjeran'ny vato ka voaterina findratoerana. Betsaka amin'izy ireo ihany koa no voatery nandao ny asa mandrarany. Manoloana izany dia ny fitondram-panjakana no mandray tanana ny fiahina ara-tsakafo sy ny fanampiana amin'ireo kojakoja izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Jasiel Anjaravento amin'ny sariny Doda Rahajarinjato. Manano sarotra ny fiarahamonina sy ny fivelomana eny amin'ny toerana nasian'ireo vahoaka voatery ny esorina teny amin'ny trano fonenany. Vahoakan-jato maro avy amin'ireo fokontany ahina amin'ny fiotsahan'ny tany sy fianjaran'ny vato amin'izao vanim-potoana rotsakorana izao no mitoby ety amin'ny NFP Mahamasina. Ny atotanisany izany zao eto amin'ny fokontany Kadilalana zany eo amin'ny 250 izay zao. Ny tsy miaka amin'ny ato amin'ity tanty anankiroa 250 izay. Miaka amin'ny tsizikely. Ankoatr'ireo 520 voalaza ireo vahoaka enina amin'ny 20 avy amin'ny trano 20 tafo ao amin'ny fokontany Kadilalana tsy mialonjafy ihany koa ny raisiny ety atoerana amin'izao fotoana. Mahatsiaro tsy miainan-kalalahana ny sasany amin'ireo vahoaka no fahaterena sy ny fiarahana miaina amin'ny olona tsy mifankazatra. Ny kitaba be tsy mitovy amin'ilay any amin'ny tokantrano any an-trano mihitsy fa dia hoe le maminy any dia tsy tahipetraka amin'ilay eriam-poneriana dia miaritra mitabataba ao manao izay tiany ataony dia mieny fotsiny ny tena lehibe fa tsy hita izay atao. Betsaka amin'ireo mponinareo tsy afaka manao ny asa fiveloma amin'ny fanao andavanandro. Manampy amin'ny fiahina ara-tsakafo sy ny kojakoja fampiasa andavanandro ny ministera sy ny birao misahana manokana ireo traboana vokatry ny loza voajanahary. Ny sakafo sany loatra amin'izao dia isorana ny ministère de population sy ny PNGRC fa dia misy sakafo menan'ireo olona ireo mahandro sakafo mena vary izy le carnet iny noentiny hoentiny eo amin'ny grande salle ao dia rehefa avy eo iny carnet iny no angalany an'ilay vary sy angalany an'ilay loka. Tsy misy fiam-potoana mazava voafetra fa anretom-poniny reto mipetsaka ety an-toerana. Manana ny safidiny tsirairay amin'ny fijanonana na hitady toeran-kafa ahafahany mivelona. Mety lasa izay rehefa ohatra ka tena azo atoko anorana mety raha tsy tapitra mihitsy ny fivore mety tsy ala izay. Ka io izany no tena marina raha ohatran'izao ny toetrandro aloha dia mbola tsy afaka makeny izay fa rehefa mahatonga amin'ny maintany dia izay nefa mba miverina le fiainana koa nge raha malala novoatrano manahirana ny sakafo hohanina manahirana tsy maintsy miverina any amin'ny plasy rehefa mba maina ny andro. Raha tsy ahivina mahery ny folo ireo maty vokatry ny fiotsahan'ny vato sy ranotany teny amin'ny fokontany tsy mialonjafy ny sabotsy lasa teo. Antony tsy maintsy nandraisana fepetra ny analany ireo vahoaka tandindomindoza manoloana ny mety ho fiotsahan'ny tany na fianjaran'ny vato.
teraka vokadrasy fa ny faritra sasany teto Madagasikara ny orany kija nanomboka ny zoma lasa teo fomba avy tamin'izany ny faritra avaratra sy ny morontsiraka atsinanana ny Madagasikara ankoatra ny fahasimban'ireo foto-drafitrasa maro dia niakatra ihany koa ny isan'ireo traboina sy ny namoiny aina ary ny naratra. Raha ny antotanisa voarehatra dia tafakatra 12 ny isan'ireo maty voatototry ny tany ary miisa 4 ireo olona tsy hita popoka tokantrano, miisa 1 kosa no rava tao anatin'izay fotoana izay, miisa 500 mahery ireo toeram-ponenana dipotrandro, miisa 705 mahery kosa raha nitatitry ny BNGRC hatrany. Ny isan'ireo olona traboina nanomboka ny zoma lasa teo ka tao amin'ny faritra Diana, Melaka ary Boeny no ahitana azy ireo. Jerentsika tokoa ny any Boeny satria fianakaviana 450 no traboina vokatra izay fiakaran'ny rano nateraky ny andro ratsy teo iny. Avy hatrany moa dia nidina tany Mahajanga androany tolakandro ireo délégation notarian'ny filohan'ny Repoblika notarian'ny Premier ministre Ntsay Christian nijery fotony ny olan'ireo mponina tany antoerana ny fampiampita tamin'ireo vahoaka tamin'ny maison de quartier Ambalavola ihany koa izy ireo izay tompona ametrahana ireo fianakaviana traboina no nitondra fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Waratsika ary ny andindinim-baovao mety ny mpanao gazety ny Drenina any Mahajanga. Efa miverina amin'ilony avokoa amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny eto an-tanàna ny Mahajanga. Efa niverina nianatra ny mpianatra, niroso tamin'ny fidinana ifotony, nijery ireo toerana dobo teny amin'ireo faritra iva ireo tompon'andraikitra teto an-toerana. Natomboka tamin'ny alalan'ny fanadiovana faobe ny bord de la mer ny Mahajanga nefa izany niaraka tamin'ireo ekipa teo anivon'ny faritra antarihan'ny lehibe any faritra Boeny, ny avy ao anivon'ny commune antarihan'ny ben'ny tanàna ny Mahajanga ary ny avy ao anivon'ny BNGRC teto an-toerana sy ny Foibe. Teo ihany koa ireo tanora zanaky Mahajanga sy ireo platsaka an-tsitrapo. Fatsika moa eto am-borona nanomboka tamin'ny afako maliala omaly ny karazana vato maro nentin'ny ranomasina niakatra tety am-bory dia izao hitantsika zao. Sorana moa sahady ireo namana sasany izay azo lazaina fa tonga taty tamin'ny maly dia efa nitondra ny izay ampelantanany dia nanao izay azondreo atao amin'ny zay fa hitantsika amin'izao fa mbola maro ny zavatra ho amboarina ty am-bory. Izay indrindra no antony natongavan'ny reto ancien BNGRC reto izay miara-miasa amin'ny na ny commune zany na ny Mazavazy amin'ny faritra sy ny préfecture dia manampy betsaka ireo azo lazaina fa izay efa nanao betsaka na ny tompon'andraikitra amin'ity mba ahafahana manadio ny oro androany. Nandritra ny fidinana teny anivon'ny Fokotany Fifi androany kosa no nahafantarana fa misy ireo fianakaviana traboiny noho ny fiakarany ny rano tamin'ny fandalovany ilay andro ratsy teto Mahajanga iny ka nifindra toerana teto amin'ny nivon'ny Makoa na maison de quartier Ambalavola. Fianakaviana miisa 450 izy ireo no voarakitra antsoratra araka ny tatitra nataony avy ao anivon'ny BNGRC avy amin'ny Fokotany Romanodidina dia ny Fokotany Fifiho sy ny Fokotany Ambalavola. Ano ihany moa nandritra ny fandalovan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement teto Mahajanga dia misy ny fidinana ifotony nataony fitondram-panjakana Foibe nijery ifotony izao olana mahatonga ny fiakaran'ny rano eto Mahajanga izao niaraka tamin'ireo délégation avy eto amin'ny tanàna ny Mahajanga ireto nitarihan'ny lehibe amin'ny faritra Boeny ny préfet ny Mahajanga ary ny ben'ny tanàna ny Mahajanga niara-dia tamin'izy ireo teny ihany koa ny ekipa ny BNGRC. Nandritra izany fotoana izany dia tsy tanam-polo ny nentin'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Ntsay Christian fa nanolotra fanomezana izy ireo ho an'ireto fianakaviana ireto. Zay ampiseho ny firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy aty Mahajanga satria fantatsika ny vona zay nahazo ny vahoaka taty noho ny fiakarana ranobe be no rotsakorana atao anatin'ny andro telo na efitra zay ka manarany filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina no natongavanay satria izy no niraka zay hijery fotony ny zava-misy taty. Hitatsika fa atao anatin'ny fidinana atao dia natana tokoa ny olona malagasy traboina ary zay no nitondrana koa zany ny
Tsirambiny tanana amin'ny anaran'ny fitrampanjakana manontolo mba ahafahantsika nanome azy ireo ny azo natolotra to anatin'ny fotoana fohy izany amin'ny anaran'ny filohan'ny république. Mahakasika ny jiro kosa indray dia mbola miaina ao anatin'ny tebotebo ny vahoaka ny Mahajanga amin'izao fotoana izao satria dia mbola betsaka ireo faritra tsy ahitana herinaratra. Omaly izao ohatra dia 420 ora be izao mihoatra no tsy nahafahany ny vahoaka ny Mahajanga ny sitraka izany herinaratra izany. Raha ny fanazavan'ny tale iresapatry ny Jerama eto Mahajanga moa Andriamatoa Mananjara Morila dia ny fahamandonana azo ilay milina lehibe mamatsy mamokatra herinaratra ho an'ny tanànan'ny Mahajanga no antony izany. Ka tsy maintsy miandry fanamainana mandritry ny 420 ora ihany koa. Na eo aza ny fahamanana izany olana izany dia mbola mitoetra ny délestage économique ho an'ny tanànan'ny Mahajanga noho ny tsy fisian'ny solika. An'ny Tomasina kosa indray zava-mahadomelina mahery vaika izay sarina. Nahatratrarana héroïne 4 kilao tao anaty sambo iray mpitatitra entana mampitohy ny Madagasikara sy Maurice raha ny fanadihadiana izay nataony Rodan Minjanahary dia fandroany tamin'ity taonty no nahatratrarana fandroanana antsokotsoko zava-mahadomelina tahaka izao teto Madagasikara. Ny voalohany izay ny fahatseranana Mauriciana no nahatratra izany fanadihadiana. Sarina teto amin'ny serana tsambiny Tomasina ny héroïne mandinina ny 3 kilao izay nokasaina ondrana antsokosoko any amin'ny nosy Maurice. Raha ny fanazavana ny ariva ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana janoary mono nahatrarana ny 2 kilao voalohany izay nafenina anatin'ny sambo MSC Lucia. Ary noho ny fistavana natao no nahitana ny 2 kilao ambony no maraina io. Izy ty dia tratra tao anatin'le sambo cargo anankiray izay mampitohy an'ny Maurice Madagasikara. Zany hoe manao axe Maurice Madagasikara matetika zany sambo io nafenina tany ambony pont ity goavagoavany ty tao ambadika ana paletsay dia le kely anankiroa tany anatina kalina tao ambanimbany tao zay. Mampikaikaiky ny fahadseranana Mauriciana ny tranga fanondranana zava-mahadomelina aty Madagasikara takizao. Raha tsy ahivina héroïne 4 kilao hafa no tratra tany amin'ny nosy Maurice ny 10 ny volana janoary lasa teo tao anaty sambo avy aty Madagasikara. Vao tsy ela kory dia efa nisy an'ilay sambo Kailasy angamba izy zay miala teto tamin'ny 10 janvier dia efa natratrarany Mauriciana ka ohatran'izao ihany 4 kilo 200 ana héroïne. Nitoy ny fanadihadiana amin'ny aviany ireto héroïne mivoaka avy eto Madagasikara ireto. Tsy mbola misy ny olona ina ho nanao izany raha araka ny fanazavana voaray hatrany. Mankasitraka ny ezaka amin'ny ady atao amin'ny famongarana ny fanondranana zava-mahadomela toy izao moa ireo firenena rahavavy izay mifandray ara-barotra amin'ny Madagasikara. Fa ho toyan'izay ihany kosa trangam-piarahamonina izay nisy eo teny amin'ny CEG Ambohidrapeto. Raha aussi hevitra ny fianarana miisa roa no kilan'ny afo malialina teny amin'ny CEG Ambohidrapeto antota taratasy maro sy seza mandatabatra izay fianarana no tsy nisy azo niraisina intsony. Nivina ny teny toerana moa ny jery ny zava-nisy ny vaonevony Cisco sy ny direnina nitondra vahaolana mba tsy hisiany fahatapahany fampianarana maharitra ho an'ireo ankizy tsy mbola fantatra treto ny fototry ny afo efa mandeha kosa ny fanadihadiana izay ataon'ireo manam-pahefana. Raha ny ankom-baovao nataony Jasiel Anjarafeno sy Doda Rahatsarinjato. Tsy mbola fantatra mazava izay fototra ny avian'ny afo niteraka fahamaizana tetỳ amin'ny CEG Ambohidrapeto Omaly. Efitra ny fianarana roa sy ny birao fiasana ny kila tsy nisy azo raisina intsony. Tsy mbola voafaritra mazava ny totalim-bidy mivaty antoka treto fa seza mandatabatra 70 fianaram-pianatra miampy ny atota taratasy rehetra no tehirizina taona maro tao amin'ny birao ny levon'ny afo. Omaly alina tamin'ny 6 vola sy tamin'ny 7 sy 7 ny alina zany ny antso anay ny ray aman-dren'ny mpianatra ny antso anay ihany koa ny mpampianatra izay mipetraka manodidina ny Ambohidrapeto nilaza fa ny may ny CEG. Teoneo zany zay dia nandray ny andraikitra ny tsirairay avy naka ny pompier naka ny polisy naka ny gendarme tonga teo ihany koa ny commune 3 manodidina n'ity école ity. Ny avian'ny afo aloha hatreto tsy fantatra fa efa napetraka ay amin'ny manam-pahefana ny mikasika an'izay. Misy courant ty fa ireo salle de classe ireo tsy nisy.
tsisy jiro tao zany ka eo no mametrahanay hoe alohan'ny mpitandro filaminana no manao ny asany a fa raha court circuit tsisy court circuit ilay izy satria tsisy herinaratra ny salle de classe. Tonga nitsidika tetỳ atoerana io maraina io ny tompona ndraikitry ny fanabeazana avy eo anivon'ny faritra ny Cisco sy ny Draine nanome vahaolana vonjy maika mba tsy hatapaka ny fampianarana. Latabatra seza miisa 520 no natolotra izy ireo tamin'izany. Araka ny fifampidiniana ihany koa dia efitrano amin'ny EPP izay mifanila amin'ity toerana ity ihany no indramo mampianarana ireo mpianatra tato amin'ireo efitra may mandra-pahita ny vahaolana maharitra ho amin'izany. Manao antso ho amin'ny fifanampiana ny taleny sekoly. Eto zay dia manao antso ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho an'ny malala-tanana rehetra miantso vonjy zay satria zana-bahoaka no ampianarina izay tsy hanabanga ny fianaran'ny zanakitsika dia mangataka izay ho an'ireo malala-tanana hifanampy sy hifanohana aminay eto anivon'ny CEC. Tsara ho fantatra moa fa tolotra manokana avy amin'ny vondrony ray aman-dreny mpianatra no navitana ireto efitrano fianarana mahireto fa hoe ny taona lasa izay. Fa vaovao hafa kosa indray. Nireo maresaka iraisam-pirenena dia nitontena tamin'ny alalan'ny fanambarana ny paibemaso nataony androany Juan Guaido fa izy no filoha mpisolo toerana ao Venezuela. Efa marobe sady moa ireo firenena nankasiraka izany toa ny États-Unis ny vondrona Europeana kosa ankilany dia miantsona ny tanterana fifidianana malalaka sy mangarahara raha toa ka mbola manoana ny filoha Nicolas Maduro ny Russie, Cuba ary Bolivie. Fanatetiana. Nangorovitika ny teto Caracas androany marobe ireo venezueliana namaly ny antso ny antenimira-pirenena izay tarihiny antoko-panohitra tamin'ny alalan'ny diabe ho an'ny fahafahana sy ny demokrasia. Nandritra io diabe io ary nanoloan'ireo mponina marobe eto Venezuela indrindra no nanararaotany filohan'ny parlemanta Juan Guaido nanambarana ampaibemaso fa izy no filoha mpisolo toerana eto Venezuela. Menino fa no niasa ny fahefana mpanatateraka amin'ny mahafiloha mpisolo toerana ny Venezuela ny tenako. Par intérim du Venezuela. Isan'ireo naneho ny heviny ary nankasiraka ny Juan Guaido ho filoha mpisolo toerana eto Venezuela moa ny filoha Amerikana Donald Trump. Tsy niandry ela fa raha vantany vao nahare izay efa nion-kevitra avy amin'ny filoha Amerikana izay Nicolas Maduro dia nanao fanambarana. Hofanako avokoa ny fiaraha-miasa rehetra amin'ny États-Unis na ny fifandraisana ara-diplomatika na ara-politika izany. Aok'izay ny fitsabatsabahana amin'ny raharaham-pirenena eto Venezuela. Manana fiandrianany ary manan'olona afaka hiaro azy ny firenena. Eo ampelantanan'ny mpanohitra araka izany fahefana amin'izao eto Venezuela taorian'ny krizy ara-toe-karena sy disadisa politika izay niana azo vahana fa indrindra nalany indray ny filoha Nicolas Maduro. Ny fahalanina izay tsy ankasitrahan'ny mpanohitra nefa noho ny fisian'ny osika sy ny alabato ka nahatonga ny Juan Guaido nanambara fa izy no filoha mpisolo toerana. Marina fa ankoatra ny États-Unis dia manohana ny filoha mpisolo toerana Juan Guaido ihany koa i Canada, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay ary Peru. Ny vondrona Europeana kosa ankilany dia miantso ny anatanterahana fifidianana malalaka sy mangarahara. Russie, Cuba ary Bolivie ireo kosa andany no any firenena manohana Nicolas Maduro ny ampiny tafika eto Venezuela izay tsy fantatra nefa hoe hatramin'ny rovina. Ny avy amin'ny mpanohatra mantsy tsy mitsahatra ny miantso ireo mpitandro filaminana ivondrona anohana ny hetsika izay ataon'izy ireo. Fa notontosaina androany tao Kinshasa kosa ny lanonam-pianiana ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo vaovao Félix Tshisekedi totosa tamin'ny noho izany ary marobe ireo afatra nambarany tao anatin'ny lahateny izay niantefa tamin'ireo mponina tao an-toerana. Taorian'ny famindram-pahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Joseph Kabila dia niroso tamin'ny fianiana ny filoha vaovao ny Repoblika Demokratika ny Congo Félix Tshisekedi. Eto anatrian'Andriamanitra sy ny firenena minina fahitandro sy anaja ny lalam-panorenana ary ny lalàna repoblikiana hoy Félix Tshisekedi teto amin'ny lapam-panjakana teto Kinshasa androany nandritra ny fianianany. Ankoatr'io nampanantenany koa izy tao anatin'ny lahateniny fahitana ny fiandrianam-pirenena. Taorian'ny fianianany dia natolotry ny filoha teo aloha Joseph Kabila ny filoha voafidiny sainam-pireneny RDC.
andro lehibe manatantara ho an'ny RDC ny andro androany hoy ny filovaovao Félix Tshisekedi nambarany fa tsy fandresena antokuray izany fa fandresena ho an'ny vahoaka congolais iray manontolo miantso ny vahoaka tsy ankanavaka noho izany tenany irahina sy iavana ka hiara ampandroso miaraka ny République démocratique ny Congo. Indray sentokely ao anatin'ny dokam-barotra indray sika fa mialohan'izay reto no arosanao anatin'ny tapany faharoa. Hofantaritsika indray ny lanonana RDJ mozika izay ataony 2 febroary ho avy izao ary ireo horonan-tsary izay andehatra amin'ny plaza Ampeflo no isan'ny songadina atao anatiny Waiza ho an'ny Anewalina. Hofantaritsika indray ary ny toerana misy ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ary ny ministera ny raharambahiny ao anatiny Oyanao. Fifananana atsaran-tarehy sy bika amanendrika izay nitotosaina tany Amponja tany Brezila tany no entina amintsika atao anatiny hafakely. Ireny no miandrentsika ao aoriana ireto dokam-barotra ireto ary hoarahantsika ao anatiny izay dokam-barotra izay koa ny fiaram-bidy izay ataon'ny tranom-barotra Topachère.